Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity. Iarabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miaraban'ireo mpiaintsika amin'izao arivo zao. Anisan'ny mahatombo avao moa zany tato anatin'ny andro vitsivitsy hatramintsika amin'ny teny zao ny mahakasika ny fitakiny eo anivon'ireo manamboninaitra lefitra eny amin'ny Kapisaty eny Sonerany eny le raharaha. Hatramin'izao aloha zany dia ny hoe nanaiky ny hoe nalana hatrany amin'ny 20 isanjato eo amin'ny tatoketra. Amin'ny karama miaramila zany ny onivon'ny fitondram-panjakana, misy ihany koa ny karazana tsy vitovy-kevitra ihany onivon'ireo manamboninaitra lefitra ireo. Ao ny hoe sorona tanteraka hatramin'le 100 isanjato. Ny fijeriny Corriere de Madagascar n'ity raharaha raiky ty. Ny fijeriny azy aloha dia tsotra ihany hoe rehefa ny miaramila zany no miteny sy mitavy manao fitakiana dia aingana mihitsy ny fanjakana. Mamahan'le olana satria matahotra hoe isiany korotana zany. Ary hita mihitsy zany fa le miaramila nametraka an'le fitondrana teteza mihitsy ity ny filoha ka dia izy ihany moa araka ny filazany tao anatin'ny ireo miaramila Kapisaty nanao fampanantenana talohan'le crise 2009 an'ireo miaramila io. Ka le fampanantenana ve zany tsy milamina amin'izany fotoana izao satria zany tao moa zany resaka hoe ino ny fampanantenana tao tamin'ireo zareo. Ary mahita ary le olona zay natao hoe fampiresaka taminy ireo ataontsika hoe manamboninaitra lefitra dia le olona nanomboka-panjakana daholo tamin'ny 17 mars 2009 nanao le fikoana zany izay natonga an'izao crise izao. Tokony alala tsara ny mivoaka malagasy fa le zavatra mitranga tany amin'ny 7 arivo dia zava-nitranga avany ny miaramila. Zao zany zao tsy vita le fampanantenana izay naverimberiny Filoandry Rajoelina hatramin'ny 9 jona hoe fafana daholo ireo tatoketra amin'ny karama 100 isanjato. Tsy nisy zay tamin'ny 3 Desambra ary nanao fampanantenana indray izy tamin'ny nanao kabary teny Avoloa farany teo tamin'ny firapanantsatry ny taona. Inona ny zava-nitranga 7 isanjato any zany ny sorina ho an'ny sasany 2 isanjato, sasany 3 isanjato. Ny zavatra hita nefa ny amin'izao fotoana izao dia io tatoketra io tsy ny manamboninaitra lefitra ihany mahazo an'io fa ireo manamboninaitra tsotro manamboninaitra ambony. Ka ireo fitakin'ny Kapisaty io nge tsy mikasika rery amin'izao fotoana izao zany misy olona miafina koa misy manamboninaitra ambony mety miafinao satria izy koa dia ao anatin'izay hoe tsy maintsy asorana ny tatoketra dia izay mahatonga an'io ohatran'io fizirizirina misy io. Ary le fizirizirina io ary 10 taona no angalana ataontsika hoe rappel ditany tsara fa vola mitangana be zany. Zao zany ty olo zany mbola hoe 570 isanjato sasa aminazy 100 isanjato dia asiva rappel le teo olo. Izay mahatonga ny hoe ohatrany mizarazara zany hoe misy zany ataontsika hoe karazana ohatrany hoe fampanantenana ihany koa satria mbola tsy hatramin'izao aloha mbola tsy mivoaka le vola fa avaiza le vola avay izy io no alaina avainy amin'ny budget avay izy io sa alaina avy any amin'ny banque centrale an'izay zany tafatra ny jerama zay ny zavatra mbola zavatra hafa zay. Manaraka zany sinezy dia hoe io zavatra hoe avoaka zany vola ho an'ny miaramila tsy maintsy tiany amin'izay ny sasany dia. Indrindra mampiasa-panjakana hafa hoe tsy mitovy mpiasa-panjakana zany tena serpero izy ny filaza azy hitsakitsahana rehefa mitaky ny mpampianatra ny ambony dokotera tsy zay tsy mitaky do paramédical na zay nafaneny ozy izy ny CCS hoe zay tsy mila zany hoe alozy 20 isanjato ny ora ny fandoavana ny ora fanampiny any amin'ny université fa 100 isanjato tokony le mpampianatra mampana be rehefa matany zany ireo mpiasa-panjakana eo dia lasaina hoe anonga-panjakana zany eto zany dia ampitahorana andray hoe misy mitandrina akory dans déstabilisation marina fa eo anaty tetezamita maninona ianao manao concession zany nefa anatin'ny tetezamita ianao ihany nge mame exemple ratsy hatramin'ny voalohangy ireo miaramila ireo zany dia natao tao daholo zay tadavina tanterahana daholo zay zavatra ny tadavina tatamy karama ohatr'izao dia nefa ny sasany tsara iny tokony ataontsika tsy misy tombo fiala fotsiny izy dia hoe mijanona amin'izao
dia aloha zany par rapport vitan'ny tetezana mihitsy satria fifidianana no resahana ny ataontsika hoe zay mpialatsika amin'ny crise ny rofosana ary koa zany le fampiarana le tombosotra zany l'application zay ny priorité dia nanjary lasa gouvernement lasa mamono afatsy ero zay afo zay mivelomina nandrisy ny telo taona le afo dia zao zany zao dia mizara volatsy aiza nefa ny volana vonan'io dia mbola fantanina petraka ny fotoana zao. Ny olotsotra Frank Ramason dia tsy mahafantatra ny hoe inona marina moa no tena anjara andraikitry ny miaramila ndraindray mihodinkodina ao anaty toby eo na any anaty bara ny sasany eto tsisy lagera any koa no ametrahan'ny olotsotra amin'ny fanontaniana nefa zareo mametraka ny karazana fitakiana. Ka nansainao nametraka azy tao amin'ny fitonana izy dia mitakiko tsy zatso mitorankio ampiasainao izy dia avy eo izy dia alefanao kilabao dia sasany be galona avy eo minidinety ny Ratananarivo irany Madagasikara mazava ho azy nefa ny azy fitakiny zay izy tsy nangalatra bordeaux izy zay izy tsy hoe manao trafika ohatsa manamboninahitra ambony sasany zay iny zavatra resaka mandeha mikaposaky io zay zany mitaky fotsiny hoe régularisé satria tamin'ny 2005 nasina tato ketra ny kahamana dia régularisé zay zany promisy meno azy ianao iny nameny le promisy ianao iny nanakely le promisy dia zao ianao zany zao kenda dia hoe akintenao tsisy ady tsisy nina ny asange dia hoe mitafika dia hoe miaro ny atao fiandrianam-pirenena malagasy zany raha misy ady eto Madagasikara ary koa miady koa ho an'ny ataontsika hoe fandriam-pahalemana eo lafiny ataontsika ady amin'ny cyclone cataclysme naturel zay ny ilainao amin'ny CNI manampy ny force de l'ordre no manao ataontsika hoe filaminana anatiny ireo zany manao ary nefany ampiasainao koa le tafika manao le famboretana tamin'ny andro ngara-tsoela am'zao tamin'ny andro ngara-valimana ka zay no ataoko hoe inona ny asanao izy ianao ny asany zany zao dia miasa any amin'ny civil koa misy ministre misy ny TP nge maramila be loatra le colonel be loatra le officier tsisy ataoko dia lasa alefanao any amin'ny secteur privé miasa any amin'ny fonctionnaire zay asana civil dia avy eo nefany misy sous-officier koa miasa asa dimy zany ireo sous-officier eo zany sady mandray ny karama ohatra amina kabinetra maramila ohatra izy na idekanzo ohatra hoa zany le karamana kabinet maramila kabinet civil zany eo ataontsika hoe conseiller zany amin'ny mandrakarama izy zany am'izay no mandrakarama izy atao amin'ny maramila tanao tsara fa be da be hoe ny tsy misy civil miasany amin'ny maramila fonctionnaire civil miasany amin'ny maramila tokolazaina amina état-major no tsay dia zay no civil hoe ka zay no ataoko hoe le izy manjary mifankaro zany le asana maramila any amin'ny civil koa amin'izao fotoana zao ary zay tsy tamin'ny andro ngara-tsoela fa tamin'ny andro ngara-tsiraka le hoe isan'ny sisy fangaron-javatra zay dia zao zany zao dia hoe mitaky izy any amin'ny basy any amin'ny hery dia mahazo etiny izy mitaky ve ny dokotera atao nahazo etiny mitaky ve ny magistrat nahazo etiny mitaky ve ny mpampianatra nahazo etiny mitaky ve ny mpianatra non tsy misy an'izay ka dia zay no ataoko anao hoe io zavatra io dia misy atao anatin'ny frantsay effet domino zany hoe ohatran'io io hoe fampiakarana vidin-drava jiro rano lasantsy mandeha koa ny transport raha vao mandeha ny transport dia mandeha koa ny produit rehetra zay amizay voatina tafitaterina dia mandeha koa ny amin'ny raha ny jiro sy énergie dia mandeha koa ny amin'ny industrie dia tena tsara zany fa mila zany zavatra fampiarana hoe politika kapobeny ary tsy mandeha zany raha tsy ny politika aloha dia fampiarana ny tondrosotra eo amin'le fampiarana ny tondrosotra Frank Ramason mikatso eo amin'le resaka amnistie le izy voatery hiditra tsehatra ny manampahaizany sadeky zay efa nampoziny zay ary toko ka fa le manampahaizany sadeky hiditra dia ampiasa pahalalana gasy dia izy misoni zany efa fantatry izy misoni dia le pahalalana gasy manao le rectification dia avy eo dia hoe sadeky ny anao io manko tsy atao hoe zay mantenena amin'ny vansara-valimana zay tsy tokony afinao rarina am'izany satria tsy mitovy ny approche anglophone na amin'ny resaka amin'ny resaka hoe famanana crise ny approche francophone donc tsy maintsy izy manontany anareo pahalalana gasy amin'ny foto-kevitra malagasy hoe ahoana ny fahitanao ty zavatra ty satria le médiation mihitsy zany no misy problème satria mais les méthodologies anaovana le médiation no misy lesoka kely satria le izy manko ohatra misy tombo siala foana le anatin'izy amin'izao fotoana zao ary zay mahatonga an'le olana amin'ny resaka amnistie zao dia miteny sadeky misy mieritreritra fa ohatrany anglophone tsika dia hoe deadline zao 29 février dia hoe vita am'izay hoe tsika zany olona tsy fatany faky valavala tia makatsy makaro ny saitsika mandeha moramora ary koa zany tia mibolila ozy izy amin'ny teny zatovo
de rehefa miteny izy hoe zao ny azy anglophone izy de carré rationnel 29 faites ce qu'il y a à faire izy ny teny français de manao zay ny anglais fa ny français de mbola misy discussion kely kabaras kabarero sifilazao sina ataotsika hoe ingrédient maro le vilany de tsy lasa am'zay tadavina de zao ny fandeha de ohatrany sahirana le sadek satria tsy eo anatin'ny foto-kevitra malagasy le fomba hitondrany an'le médiation ary zany mahatonga azy sahirana amin'io manana le bureau de liaison izy miresaka amin'ny malagasy rehefa miteny olona vahiny de miteny foana hoe eny tompoko fa rehefa vio zao rehefa ty ambadika tsy zay no atao sy zavatra azo eritreretina ave zany Franck Ramarson mety hitovitovy amina resaka famitsorakeloko amnistina fampihavana-pirenena atao Afrika Atsimo mety isy zany ary tsy raha mitovy saina amin'ny Afrika Atsimo raha mahazaka an'izay zay zavatra safo zay ny etonge ary hitanao ihany raha fampihavana-pirenena na fototsika hitomerina fotsiny resaka manomboka tamin'ny 1970 zany ny Chine ataontsika hoe colonisation etony misy fianakaviana tsy mahazo mahafanambady azadio zany ary zany zava-mbola misy zany ary mbola hatram'izao zany mbola ao anatin'ny kolotsaina amin'ny fianakaviana sasany hoe reto niaraka tamin'ny frantsay reto collabore reto zany ataontsika hoe titanjazana ary hatramin'ny 47 ary hatram'izao asa anahoana ny afrikana manko tsy zany ny afrikana nge hojatsy ny tena ohatrany biby akory ny fomba fanaovana azy fa rehefa hoe ampatamboary de mitambatra mainty sy ny fotsiny tao Afrika Atsimo mainty sy ny fotsiny mainty sy fotsy de mitambatra ao hitanao tsara fa ny zavatra hitatsika zary zao hitantsika am'izay zavatra zay hoe isika malagasy ohatran'izany isika malagasy manao lolobo arjana tsana ary tena mandeha amin'ny hoe séculaire izy ny teny frantsay hitanao zao jerevitra tao zao le ambassadeur sud-afrique mainty hoditra ohatrany tiantsika fora zao hitanao tsara fa le ambassadeur vo fotsy otra de ohatrany atao tsy de misy critique loatra nefa mifantatra io zao tsy maintsy anao fanambarana nezinezina arapizy ravakapizy zao zany io izy zao ary jerenao tsara fa rehefa iteny io de anaraka daholo ny malagasy satria fotsy otra tsika mbola anatin'izay kolotsaina zay aloha am'izao fotoana zao ary tsy mahamenatra nge miteny an'izany tsy mahamenatra tsy diso akory zany nge zavatra efa voakajikajy ny avenivelany daholo zany ao no fomba fisainatsika ary zay no ataoko anao hoe zany fampihavana-pirenena zany am'izao fotoana zao de hitanao tsara fa mbola be zany ny ataontsika hoe zanatohatra tsy maintsy mbola tingenao tsy maintsy mbola arahana va tonga amy tena hoe réconciliation nationale am'izao fotoana zao satria mbola ady amina kolotsaina aloha zany no jerena amina samy fianakaviana hoe samy malagasy de efa misy olana zay valomaro sarapitsy eo Franck Ramarson de miraby anireo vehivavy sy andriambavilanitra reto zany satria andro ny resa-pirenena ho an'ny vehivavy mantsy izy io zany de miraba koa zany mba hoe isiny sisy ny tombo siala tsoniko miresaka politika fa maromaro reny vehivavy zay tokony ataontsika hoe participer amin'ny ataontsika hoe am'izao fiainam-pirenena zao ary hitako aloha fa mibetsaka izy zao satria betsaka ireo vehivavy zay nanalazany tokoa ny 10 taona natsaty na taloha aza vehivavy martyre reny betsaka asalama vehivavy mpanjaka vavy tsika zany efa ohatrany hoe lasa lavitra ihany mba mihoatra ny tany afrikana momban'izay hoe émancipation de la femme zay ka zegny manao hoe fiarabanan'ireo vehivavy rehetra amin'ny ambanivolanitra mba tokongamba fa fomba fampiroseana azy zay mba irosako kokoa amin'ny ataontsika hoe ady am'ty ataontsika hoe fatra irosako kokoa amin'ny ataontsika hoe fampiarana am'ty tonjotsotro satria ino ny tenentsika lehilahy de ny ataontsika hoe ny conseil zay meny vehivavy de tsy maintsy misy foana mbona karazao mijerena isorananao Franck Ramarson teto mifandaranao izy tsika androany misaotranao sy nesy mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana tsika manaraka andray tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina